Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatan. Miarabantsika mpanaraka fandarana Zahatan eny tokantrano andray inoko fa efa tsindrin-taona ianao iandry hoe inona indray no ety fandarana aminao amin'ity an'io ity maka toerana tsara ary dia arao hatrany farany fandarantsika. Tonga dia vaovao mahafinaritra be avy hatrany aloha no zarainay aminareo ety am-panombohana satria araky ny fanadihadiana izay natao magazine britannika iray Condé Nast Traveller sy ny Bank of America dia tafiditra ao anatin'ilay toerana folo mahafinaritra indrindra zany hoe toeram-pizahatany folo mahafinaritra indrindra i Madagasikara fa efatra moa izy tao anatin'izay laharan'izay. Anisan'ny sivana na critère safidianana azy tamin'izany moa voalohany indrindra ny akantony, ny ranomasina, ny alan-javaboary sy ny biby sy ny zava-maniry fa eo ihany koa indrindra ireo zavatra tsy hita maso zany hoe ny kolontsaina sy ny zavatra mahasamihafa azy na fany sitona mpizahatany na ilay antsoina hoe authenticité. Ahoana tokoa moa zany hoe manome tolotra ara-mpizahatany mitrandraka ny zavatra tsy hita maso na ny kolontsaina na ihany koa ny zavatra hita maso miainga amin'ny zava-misy anana ny toerana anankiray. Amala izay fanontaniana izay tsika atao anaty fanadihadiana amin'ny alalan'ny fitsidiana hôtel anankiray ny Mahajanga sy any Beloa-sur-Mer izay mampiseho an'izay hoe fitrandrahana ny fizahantany mampiseho ny authenticité izay. Ndeha tonga dia hoarantsika avy hatrany izay fanadihadiana izay. Beloa-sur-Mer, toerana milamina, miavaka amin'ny tora-pasika ananany sy fisian'ny fanamboarana botry hatramin'ny taonjato fahaenina amby folo. Bah voyez-vous, moi actuellement j'ai donc 18 ans, enfin 25 ans de Madagascar, dont 18 ans à Beloa-sur-Mer. Et dans mon établissement, je n'ai pas eu de besoin pour l'instant d'engager un gardien. Tout est dehors, l'écran plat, les boissons, toutes les choses que vous voyez restent ici, sans gardiennage et nous n'avons jamais eu un seul problème. Les gens sont vraiment en sécurité ici à Beloa-sur-Mer, il n'y a jamais eu aucun problème. Sécurité de nickel filazan'ny vazana azy dia na ny mpangalatra koa tsy misy amin'ity tanàna ity mihitsiny. Nenay zao hatramin'izao na ny clientnay zany amin'le chambrenay aty mivoha foana ny bengaloha mandra-parainy andro fa tsy misy atahorany. Fandriam-pahalemana, filaminana, ireo no isan'ny misarika ny mpizahatany vahiny sy malagasy hazo any Beloa-sur-Mer. Ny manodidina azy raha teo mampianta fa to ianao rery no manjakazaka amin'ny hakantony tontolo voajanahary napetraka eto Madagasikara. Eto Beloa-sur-Mer no misy alahonky na mangrove midadasika faharoa maneran-tany aorian'ny Australie ka azo anaovana fitsangatsanganana amin'ny lakana voizin-tanana na kayak. Miampy ireo nosy maromaro manodidina eto fanaovana snorkeling raha te hankafy eo anilanilan'ny volana aprily ka hatramin'ny volana septambra raha teo no fotoana fandalovan'ny baleine bosse aty amin'ny farin-dranomasina Beloa-sur-Mer. Mameno ireo rehetra ireo ny fahafahanao mitsidika ny valan-javaboarin'ny kirindimité raha te hijery baobab géant sy vorona flamand rose. Sakafo ve? Venez manger des bons fruits de mer, des huîtres, des oursins, des divks ou des tagatek comme vous appelez sur la côte est et tout le bon poisson qu'on peut proposer en grillade ici à Beloa-sur-Mer. Venez voir le soleil, venez voir actuellement les baleines, venez voir la construction de goélettes et de boutres. Ny mpizahatany vahiny hatreto no betsaka voasarika aty Beloa-sur-Mer miampitombo kosa ny teratany malagasy. Be dia be ny malagasy. Malagasy zany rehefa vacances ohatrany hoe avy ao Antananarivo aloha be dia be makaty manao vacances miaraka amin'ny ankizy olon-dehibe dia misy koa zareo zany ohatra hoe tsy maka chambre izy fa mitondra tente dia manofa toerana aty. 20 isan'andro eo ny mpizahatany miantrano eto Beloa-sur-Mer rehefa amin'ny taom-pizahantany na haute saison. Tsotra fa mahafeno ny filana andavanandro ny trano androsoan'ireo mpizahatany mandalo eto Beloa-sur-Mer. Izany hoe trano fandraisam-bahiny saika mitazona ny fomba fiainana mahazatra tian'ny toerana na authenticité. Fomba tena isan'ny mahatamana sy mahafinaritra ny mpizahatany ihany koa zany fa miala kely amin'ny fiainana mahazatra azy. Na 5 étoiles zao ohatrany hoe aty aminay aty le hoe moron-dranomasina aloha tena hoe manatrika ranomasina rehefa miakatra ny rano zao ohatra hoe marée haute zao dia andeha ilomano izy zany tsy mandeha lavitra izy fa tonga dia mitsoraka eo dia hoe piscine naturelle dia mihinana trondro frais fa tsy anaty tsy congelé presque fruits de mer zany hita aty daholo ary zay zavatra lafo any amin'zareo any fa ty zany mihinana tsara misakafo tsara dia zahana koa zany hoe manatsara an'le fandrahoana anazy mba hanintona ny zareo.
authenticité na fahaiza miaina sy mampiasa ny zava-misy arabaky teny zany raha eto amin'ny trano fandraisam-bahiny doro eto Belo-sur-Mer. Ny tombony miantrano eto manko dia eto monina amin'ireo trano fonena ny vezo ponina aty izany mihitsy ny vahiny. Ny sarany raha teo tsy mahafaty antoka. Ny authenticité zavatra atao hoe intangible ozy izy ny frantsay rehefa miresaka anazy, patrimoine intangible zany. Zany iny zany le kolotsaina tsy hita maso, tsy voarainy tanana fa iainanao any amin'le toerany. Anisan'ny zavatra tsapa zany eto amintsika eto Madagasikara, isika rehefa miditra ao anatin'ny sehatra ny fizahantany mifandray amin'ny mpizahatany, le tena mpizahatany io resahantsika io dia itsika no misadapy. Tsika zany maka amin'ny fomban'le olona fa tsy tsika manolotra an'le olona mampianatra an'le olona. Efa misy ihany manao mampianatra an'le olona hoe ohatra zao fomba fisakafo aty aminay, apeko areto ny tongotra ho ilany, tanana mila sasana, tanana vanana manomboka aloha. Itsika zany ny tokony manomboka an'izay hoe ohatra zao ny aty aminay fa tsy tsika ny tokony misadapy tam'le olona hoe latsinainika hatramin'ny zomako misakafo arapomba hatramin'izay dia tonga ny vahiny dia miakatra latabatra dia manao fourchette sy antsy. Misy zany eto amintsika dia zay nefa ny antsy dia sady tsy mahafa-po loatra n'le touriste, le mpizahatany no mety manova ihany koa ny taranakitsika ao aoriana. Fa tokony ampianarina din'izao zany ny taranaka ifandray amin'ny fahasamihafana, satria zay ny atao hoe mpanatotoloana. Trano tsotra vita amin'ny vondro sy hazo, fandriana voalamina tsara, mpanjifa voaro amin'ny kaikitry ny moka, vue miatrika ranomasina 420 ora amin'ny 420 ora, feno ary mpizahatany vahiny no tena ankabeazan'ny mpanjifa eto amin'ny Doro Belo-sur-Mer, indrindra ny haute saison. Ny firehan'ny touriste mihitsy amin'izao fotoana izao no mitady zavatra tsy le luxe intsony, satria reny makany Dubai izy na makany amin'ny toeran-kafa. Zay zany aloha voalohany zany hoe mitombo efa ho 900 mahery izy zany zao. Faharoa, ny luxe lafo sady sarotra be no mikarakara azy. Dikan'izany dia hoe rehefa tonga ny touriste dia luxe no ataonao eo dia misy zavatra angatahany iny luxe iny koa fikarakarana ny toerana iny. Karaha zay ny tsy vitanao dia na luxe ara le matériau ampiasainao eo dia hitany ihany le zavatra tsy mety, nefa ireny tsy adapté eto amintsika. Dia ny antony fahatelo dia hoe ny fahatsarany zavatra anankiray tsy miankina amin'ny vidiny, tsy miankina amin'ny volananana, fa miankina amin'le maizy an'le olona zany. Dia ohatrany hoe raha raisitsika angamba dia hoe ohatrany hoe vehivavy miakanjo na lehilahy miakanjo, dia fantatrao izy hoe iny misy sinoa miakanjo ohatr'izao, iny misy anina miakanjo ohatr'izao, iny zany malagasy rehefa miakanjo ohatr'izao. Fa misy karazana akanjona malagasy tsy mitovy, dia le farak'izay tsotra lamba landy na hodina ny tena manaitra. Ohatran'izay zany ngamba ny anazavako anazy. Dia ny fampiasana le atao hoe matériau eto toerana dia mifandraika amin'ny kolotsain'ny malagasy ihany koa, mifandraika amin'ny kolotsaintsika zany. Dia io kolotsaina io no mamelanjana an'le service ny hébergement, fa tsy dia tena le matériau nafarana loatra no tena mitondra ny lanjany. Trano fandraisam-bahiny mbola tantanin'ny teratany malagasy, manindraindra ny fahagasiana ny ato amin'ny Le Corail Belo-sur-Mer. Miavaka ny fandrafetana haingo na décoration eto no tsy mifanipaka amin'ny authenticité voalaza teo ka mahasarika mpizahatany hatrany. Trano fidiovana, fandroana, efitrano fatoriana, misy mampiavaka azy izay idirana. Ny point fortnay manokana ny anay ato zay zany tena miezaka hoe mandray olona ampitsikina, ampifaliana ary manao sakafo tsara, na sakafo gasy na sakafo vazaha io iezahanay manao recherche mihitsy zay hoe sakafo mba mahafapo an'le client ary madio. Ny mpizahatany aloha raha le tena mpizahatany hoe tena izaha izy zany ny alehanao fa tsy le hoe manao afera na le an'ireny le tena izaha dia tsy mizaha fotsiny an'le olona izy fa mijery ny environnement, zany hoe ny
tontolo iainany le olona tsy diany le vahoaka le population zany dia mitsidika ihany koa zava-misy eo amin'le toerany dia matériaux de construction tafiditra ao anatin'ny zava-misy eo an-toerana dia vao miainga izy dia efa tokony hampahafantarina azy aloha zay hoe zay le zavatra misy aty ny zavatra diadavin'ny touriste manko a tsy beton tsy carreau tsy zavatra hoe luxueux be hoe robinet hoe mangirangirana vita amin'ny volamena tsy ireny ny zavatra diadaviny ety fa ny zavatra diadaviny a dia hoe madio le toerana natoriana zany hoe ny soloinao ny dra tsy misy bibibiby kely madio tsy misy vovoka madio ny toeram-pivoahana madio ny rano rehefa fantany zay a dia ninoninona bikany eo ka maneho an'le le malagasy an'le malagasy dia mandeha be iny ary reny ara ny tena be mpitady kokoa raha ohatra le tena mpizahatany zany resahantsika mahakasika an'le hoe fitodian'ny tranontsika malagasy mekandrefany ny mpizahatany dia manaiky tanteraka an'izay satria zao ny metodika mekandrefana mandritry ny taona mandavataona itsika tompony ao anatiny iny fa ny mpizahatany azy adiny fa ray andro dia iny mihitsy any mamelanjany an'le fahatongavany ao amin'le toeranao zany satria azavainao anazy hoe andaony ianao hijeren'ity tanànanay ity fa tsy mahita trano mitodika menavaratra ianao na metsinanana mihitsy eto aminay dia azavainao anazy le izy a tapitra ny 10 minitra ny 15 minitra fa iny le hoe souvenir entiny manaraka ny zareo any Madagasikara dia zay ny atao hoe mizahatany zany hoe ny fizahantany a tsy midika mihitsy a ina moa zany building be mitovy amin'ny any Dubai eto Belosoromena dia ny zava-maniry antsoina hoe vondro no fampiasany vezo amin'ny fanorenana trano indrindra ny tafo sy ny rindrina somary mangatsiatsika manko izy reto miatrika ny toetrandro somary mafampana aty amin'ny faritry Menabe tsy dia manavanana ny mponina aty mihitsy zany hampiasa tafo fanitso izany noho izy mora simba ny vovo-dranomasina no sady voamaika mampiakatra ny hafanana anaty trano fa i madame Patricia indray dia nanitatra ny fikarohany ho an'ireo mpizahatany mpandalo aty Belosurmer indrindra amin'ny vanim-potoana fahavaratra ka nanorina ireto efitrano vita amin'ny simenitra sy vato ireto vao vita mihitsy tamin'ny fotoana nandalovanay teto ekena fa somary mafampana ny ato anatiny fa rehefa fotoam-pahavaratra dia afaka mandro avy hatrany amin'ny ranonorana ny mpanjifa na tsy voakany an-tokotany aza tena ilaina satria ny mpizahatany tsy miasina le eto fa mamelona ny fanahany izy mamelona ny sainy dia mifamelomany any sainy a tsy zavatra hitany any aminy fa zava-baovao zavatra tsy mitovy amin'ny zavatra hita mitovy aminao mamitsika malagasy ihany hoe raha za rehefa anao fialan-tsasatra tsy hoe tao Antananarivo dia iodikodina eraky be ririka sy Analakely fa lasa mba makany Majunga dia eny Amboro any no mipetraka dia tsy tiako raha misy zavatra mikirotana be eo ohatr'izay ihany zany le izy zany hoe mamerina aina zany ny olona rehefa mizahatany manao vacances zany le olona am'izay fotoana zay dia ny authenticité entin'le tsy fitoviana fahasamihafana moa zany ny tena marina fa tsy hoe tsy fitoviana mameno ny connaissance mameno ny zavatra hoentin'ny mody rehefa avy eo toy ny toerana falehan'ny mpizahatany rehetra eto Madagasikara misy azo isafidianana tsara ny trano fandraisam-bahiny eto Belosurmer na dia tafo vondro sy rafitra vita amin'ny hazo aza nitovizany le Dauphin trano fandraisam-bahiny tantanin'ny Philippe teratany frantsay russe ity botry be eto amin'ny barany ity ny tena manaitra ny mpandalo haingo mbola tafiditra ao anatin'ny fitrandrahana sy fanehoana ihany ny authenticité eto Belosurmer. Alors nous ici au Dauphin nous avons 6 bungalows face à la mer, tous des bungalows qui sont avec sanitaire privé et avec 2 grands lits, grande moustiquaire. Voilà, tous équipés de panneaux solaires. Nous sommes de toute façon tous ici avec des énergies renouvelables à Belosurmer parce que nous n'avons pas la Jirama chez nous. Donc ça soit aussi bien pour la lumière que pour le froid ou pour concernant la montée de l'eau dans le château d'eau. Nous sommes tout en solaire de A à Z et ça fonctionne très très bien. Alors nous, les bungalows sont tous équipés de 2 grands lits. De 1 à 2 personnes, c'est 75 000 arrières.
Et de 3 à 4 personnes, c'est 90 000 arrières. Voilà. Nous avons également un restaurant où les gens peuvent servir, nous donnons du choix aux gens suivant l'arrivage frais des pêcheurs le soir. Donc il peut y avoir de la langouste, du poisson, du crabe, du calamar. Voilà, nous avons un système où nous ne faisons pas de menu obligatoire. Les gens prennent un plat simple s'ils veulent. Ils peuvent également prendre un menu s'ils en ont envie. Et la table d'hôte n'est pas obligatoire. Les gens peuvent manger à leur guise, à l'heure qu'ils veulent. Voilà. Mandavatona ny masoandro eto Beloha-sur-Mer tsy misy mpamokatra herinaratra amin'ny milina ka voahaja sy voatandro ho azy ny tontolo iainana araka ny fenitra eo amin'ny fizahantany maharitra sy famporisihana ny mpandraharaha amin'ny trano fandraisam-bahiny eto amintsika hampiasa angovo azo avozina. Io no ampiasaina ankamaroan'ny mpandraharaha eto Beloha-sur-Mer lohalarana tamin'ny fampiasana izany tamampolo taonany maro ny écologe du Menabe. Dans ces bungalows, il y a des bungalows single, premier prix, qui sont à 50 000 arrières la nuitée. Je vous parle de prix en haute saison. On a des bungalows doubles, dont le prix est à 75 000 arrières la nuitée. Des bungalows twin, le prix est à 80 000 arrières la nuitée. On a 2 bungalows quadruples. Le prix est le même que pour les bungalows triples, c'est à 85 000 arrières la nuitée. Et un bungalow quintuple à 95 000 arrières la nuitée. Marevaka ny voninkazo eto amin'ny Tsarabelo, ankoatry ny fampiatranona dia fikarakarana sakafo ny tena mampiavaka ny fiantranona eto aminy. Et c'est un poisson que personne ne sait. Alors on est en train de prendre en photo et tout, parce que personne ne peut nous dire comment il s'appelle et tout, même eux ils n'ont jamais vu. Et c'est quoi le nom? Justement, c'est la première fois qu'ici on le voit. Même les gens d'ici ne le connaissent pas encore. Donc on va voir. C'est peut-être un poisson préhistorique qui remonte. Fa mba ahoana reny tsirony mandehandeha tokoa dia mahita zavatra ka. Fia ty zany zahay mpamita sanandro moa zao toujours manako hoe lamatsy ty avao zao ro azo ay bakeo aloalo langora lovo zay zao ro fiazo isanandro dia bakabakagna dia nanamboha inaminta fa naniky zao zany nanjoany zahay nandeha nipesina agny de ty raha niazo iny bakagny de tsy hay agnara hoe ino nefa zahay lavezy feno voaloha vo niazo ay zany fia ty de tsy hay hoe ino agnarany Kanefa tsika hina zao. Kanefa tsy maintsy hohaninay eo. Tsy maintsy hohany eo. Tsy maintsy hohaninay eo raha ty. Ha. Ino mampiavaka azy amin'ny fia hafa? Vombony, lohany, manakory. Samy mitovy amin'ny fia aby avao. Iany mitovy avao fa le agnarany zany ro tsy hay. Ambabony entremeran'ny mpizahatany mivahiny eto aminy indray raha toerana misy azy ny vue ny canal de Mozambique sy tomaha nosy azy rehefa miakatra ny ranomasina na marée haute izy raha teo miorina an-tendrombohim-pasika na dune miavaka amin'ny velarany ny efitrano fandraisam-bahiny eto amin'ny hôtel Entremer eto Beloha-sur-Mer natao ngeza mihoatra ny 520 metatra toradro fenitra iraisam-pirenena ny mpivahiny ampianakaviana no tena mety aminy natao toy ny ao an-tokantrano mahazatra ny haingo sy ny fipetra-javatra ato anatiny hahatamana sy ahatsiarovana fa atao an-tokantrano tena manokana ihany na ty ampialan-tsasatra aza fomba fijery afindray zay naiza maneran-tany rehefa taom-pizahantany na haute saison dia olana foana ny fampiantranona tsy olana amin'ny tsy fahampiany foto-drafitrasa ny mahatonga izay fa ny toerana mihitsy no mahasarika ka ifanotofany mpizahatany ny mihazo azy matetika rehefa tonga izay tranga izay dia mivahiny amin'ny tranon'olon-tsotra mihitsy ny atao hoe olon-tsotra moa zany zao dia hoe le olona tsy matianina amin'le asy zany hoe ny olon-tsotra ho avadika matianina fandray vahiny tsy misy mahasakana an'izany mihitsy ary tena zay ary ny tena tsara satria isaky ny tonga ny saison touristique eto amintsika dia problema tena fahoriana mitady chambre d'hôtel ho an'ny tour opérateur zany nefa dia ifanotofana le izy dia lasa miteraka olana amin'ny
tompona hôtely sy ny satria misy an'ilay atao hoe surbooking survente sy ny rehetrarehetra misy an'ireny olana ireny fa tokony misy fiaraha-miasa ny rehetrarehetra zany rehefa miasa ny ministera manampy an'ireny olon-tsotra ireny hivadika matianina dia tokony miditra tsehatra koa ny petsehatra eo amin'ny resaka opération zany resaka tour opérateur ny hôtel miditra fanomezana stage amin'ireny ankizy vao hianatra aloha fianarana asa zany dia misy tokony hoe fanatsarana an'ilay produit koa ilay offre Madagasikara makany amin'ilay authenticité dia mety io zavatra io zany hoe misy fotoana zany lavalava tokony ho angatahana amin'izay fa satria tadidio fa ny touriste eto amintsika ny be dia be sakado efa mandeha amin'ireny fa izy tsy structuré fotsiny zany hoe les demandes efa eo les demandes tafiditra anatin'izany zao misy zone maromaro eto amintsika efa manomboka miasa ny tanty tonga ny touriste miaraka amin'ny tantony eo ambony bicyclette dia mila zone sécurisée fotsiny izy dia mandeha zany zavatra zany rehefa vitatsika le manome an'le notion de qualité an'le olon-tsotra ho avadika ho matianina zay tsy manao an'io 365 jours fa juste amin'iny fotoana iny ihany fa zay mihitsy ary ny tena ilaina satria tsy manova ny tena mahaizy azy izy fa mijanona amin'ny mahaizy azy dia ny olona ny tonga mijery ny fomba fiainana isan'andro dia rehefa lasa ny olona dia anjaran'indray mba izy indray manao vacances makaina. Isan'ny toerana hiazakazan'ny mpizahatany rehefa haute saison eto Madagasikara i Mahajanga ka noho ny mbola tsy faharisian'olon-tsotra loatra amin'ny fampiatrenona mpizahatany izay dia miezaka mandanjalanja ny saran'ny trano fandraisam-bahiny ny ankamaroan'ny mpandraharaha eto Mahajanga isan'izany Arena Bengaloa no sady tolorana vilisy vilany sotro hahandro ny sakafo ny maimaim-poana ny mpivahiny Arena Bengaloa 3 minitra ny tongotra eto amoron'ny torapasika Grand Pavois. Ampianakaviana isolofo taty Mahajanga hadininy hatramin'ny ranomasina noho ny kalitaon'ny fampiatranona nandraisana azy ireo teto amin'ny Arena Bengaloa. Ankoatran'ny fanomezana sotro vilia vilany voalaza teo izay dia efa fanao eto amintsika ihany koa ny manome toerana malalaka azo antoka ahafahana mametraka trano lay na tanty atoriana toy ny teto amin'ny trano fandraisam-bahiny tana Ankoay taty Bekopakity. Tena tsara indrindra ngamba dia hoe alohan'ny trandrahantsika azy dia mila convaincu tsika rehetrarehetra hoe azontsika trandrahana le izy satria ny fitrandrahana azy tsy miankina amin'ny environnement tsy miankina amin'ny zava-misy à 100% zany hoe tanteraka fa miankina aloha amin'ilay volonté hoe ho ataontsika ve ty zavatra ty hoe tena mino ve tsika fa ny kolontsaintsika sy ny mahizy antsika azo amidy satria zany nataony Ananoy nataony toerakafa rehetrarehetra zany zay tena lasa lavitra ataontsika hoe ampafolon'ny Madagasikara ny abeany tsika zany amin'ny positionnement tsika zany mijanona eo amin'ilay classique atreto aloha dia raha ny classique ara zany mbola misy trek misy zavatra be dia be ao anatiny fa globalement mbola tena le tena madinika le petit le doing business kely zany ohatrany hoe makany Vietnam ianao dia
eraky ny lalana misy karazan-tsakafo azony rehetrarehetra hoany zany zany zavatra mila amboarina azo atao mila zany tsika matoky matoky valeur ozy izy ndraiky izy matoky valeur hoe azotsika trandrahany reo zavatra ireo dia à partir an'izay tsika afaka miara-miainga. Farany sady fotoanantsika tamin'ity anio ity inona efa nahalinanao zay zavatra nentinay taminao teto androany manome fotoana ho anao sady ho amin'ny heriny anio toy izao zany hoe misy fandarana zahatany amin'ny sabotsy eo ihany koa moa famerenana ity fandarana ity ny alakamisy amin'ny suivi reto amin'ny télévision malagasy sy ao amin'ny YouTube, en Facebook, Google Plus sy ny Twitter afaka jerenareo amin'izay fotoana mety aminareo. Isaorana ny kompania fitaterana anabakabaka Madagasikara Airways mpanohana fandaharana eo ihany koa ireo mpiara-miasa anisan'izany Aniko Beauté nanao tarehy ny volontsika i Majesté etsy Ambatonakanga bolontsika na prêt à porter mampiakanjo dia mametraka ny mandra-peona aminao indray ary ho amin'ny heriny an'ito izao. Veloma! Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatan.